Aleloia, mbola faly miaraba anareo aho anio alarobia 12 ny volana May 2024. Ry ava-malalo amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra anankiray naseho an'ny tompo tamiko tamin'ny taona lasa izany. Ka manasa anao aho hiara-hivavaka amiko alohany hanambarako izay tian'ny tompo hambara ho amintsika izany, satria fampitandremana lehibe momba ny amin'ny firesahana amin'ny maty. Hiara-hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izay. Midera mankalaza anao Ray malala, satria noho ny fitiavanao Jesosy dia mbola afaka izay Jesosy hiantso ny anaranao, miantso ny anaranao. Ary koa mbola afaka aho Jesosy anambara amin'ny vahoakanao izay tianao ambara Jesosy. Tompo malala, ianao no mampiseho ny zava-miafina izay tsy takatray olombelona heverina Jesosy. Ka misaotra anao nampafantatra ary koa mampiambina anay Jesosy satria ho avy ianao. Jesosy Tompo, mangataka aminao aho Jesosy, ka ny ranao andrakotray sy ny ankohonako sy ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy. Fanahy masina ka ianao no hiasa amiko. Raisy ny kontrolan'ny tenako manontolo fanahy masina satria piasanao aho. Tsy mendrika aho, kely sy bitika aho, ka ity aho manetry tena eo ambany tana maherinao fanahy masina. Ka mitenena fanahy masina, anambara ny tianao ambara amin'ny vahoakanao ny amin'ny zavatra izay nasehonao tamiko. Tompo malala, manetry tena aho, satria mpanota, tsy mendrika, kely sy bitika, ary fitaovana kely dia kely eo anatrehanao. Ka ity aho Tompo, vonina anao ny asanao, satria ny tenako, ny momba manontolo dia anao Jesosy, ary efa natokako ho anao. Jesosy malala, ianao efa nandidy hoe roainy devoly dia andositra nareo izy. Ka miny anaranao Jesosy no andindiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny anafokanay amin'izao asanao masina izao, dia atorana amin'ny ranao zany Jesosy, ary atsipy any andavaky ny elo ny asa maty Satana rehetra tsy ambinina, fa potika amin'ny rano Jesosy avy Nazareta, potika ary levona ary efatotra amin'ny rano Jesosy, ary atsipy any andavaky ny elo. Misaotra anao Jesosy malala, ka Tompo, ny ranao no manda afo manodidina anay. Ka ianao no manda afo manodidina anay Jesosy, satria ianao no manda fiarovana ho anay tsiraray avy. Ka misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny nambarako teo zany dia momba ny amin'ny firesahana amin'ny maty. Ry havana mila mitandrina isika satria tena fahotana lehibe izany, ary tena tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Ny maty dia maty, ary ny velona dia velona. Tsy afaka miaraka miaina intsony ireo. Ry havana, marobe isika malagasy no mbola miresaka amin'ny maty. Ary rehefa mivavaka ara ny olona maro dia mbola miteny ihany hoe amin'ny Andriamanitra sy ny razana. Ry havana, tsy azo atao izany. Maro ny miteny hoe ao ianareo razana. Ry havana, tsy miteny tsony ny maty tompoko, fa i Satana no mamaly anao raha manao izany ianao. Ary izy mihitsy no miditra an-tsehatra amin'ny fiainanao manontolo, amin'ny fotoana anononanao izany dia miditra an-tsehatra Satana. Ry havana, ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 7:10 andininy 7 ka hatramin'ny 7:10 dia io zany no vakiako nampahafantariny fanahy masina, dia azavaiko fohy alohany hijoroako vavolombelona. Hoy ny tenin'ny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Tompo Andriamanitra ho anao ianao, dia aza mianatra manao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Aoka tsy isy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amakivaky afo, na mpisikidi, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpitahiry ody, na manao azy ho masim-bava,
na mpanadina amin'ny olona izay mpiantso ny fanainy maty na mpisikidy na mpila hevitra amin'ny maty, fa fahavetavetana eo imasony tompo izay rehetra manao ireo zavatra ireo. Ary izany fahavetavetana izany no androany tompo Andriamanitrao azy eo anoloanao, aoka ianao ho tanteraka eo amin'ny tompo Andriamanitrao. Amen. Ry havana, eto izany ny tompo Andriamanitra antsika, dia ny baiko an'ireo zanak'Israely mba tsy hanao ireo zavatra ireo arak'ilay novakitsika teo, nefa izy ireo dia marobe ny nanao izany. Nanao inona moa? Averiko vakiana, hoy ny tenin'ny tompo ny zavatra nataon'izy ireo izany dia hoe, averiko ny 10, aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanan'ilay na ny zanany vavy amakivaky afo na mpisikidy na mpanandro na mpanao sikidy na mpitahiry ody na manao azy ho masim-bava na mpanadina amin'ny olona izay mpiantso ny fanainy maty na mpisikidy na mpila hevitra amin'ny maty. Ry havana, zay le izy, mpila hevitra amin'ny maty. Ary koa manontany olona izany, izany hoe mpanadina amin'ny olona izay mpiantso ny fanainy maty. Ry havana, zava-doza izany, mpiantso ny fanainy maty. Hoy ny tenin'ny tompo eo amin'ny 2:20, fa fahavetavetana eo imasony tompo izay rehetra manao ireo zavatra ireo. Ary izany fahavetavetana izany no androany tompo Andriamanitrao azy eo anoloanao, aoka ianao ho tanteraka eo amin'ny tompo Andriamanitrao. Amen. Ry havana, ny zanak'Israely teto dia nampitandremin'ny tompo Andriamanitra alohan'izy ireo ho tonga amin'ny toerana izay nomeny tompo an'izy ireo, mba tsy hanao tahaka ny fanaony olona tao amin'ny toerana izay nandehanan'izy ireo. Dia fantatsika tsara izany fa marobe ny zavatra niseho talohan'izy ireo hiditra ny tany Kanana. Nisy ny nanaraka mihitsy ny fanaony olona tamin'ny tany izay nandalovan'izy ireo, fanompo-tsampy maharikoriko. Ary fantatsika tsara ny tantara fa vitsy no tafiditra tao amin'ny tany Kanana. Nefa ny taty aoriana dia fantatsika tsara ihany koa fa mbola maro ireo mpanjaka tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra, fa mbola latsaka ihany koa tamin'ny fanompo-tsampy. Ry havana, eto izany ny tompo dia manambara fa fahavetavetana eo anatrehany ny manontany ny maty, ny miresaka zany amin'ny maty, satria manambara tsara ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny mpila hevitra amin'ny maty. Firifiry ny olona gasy mbola miresaka amin'ny maty. Mibeba tompoko, za zao dia tao anatin'izany teo aloha, fa nampafantary ny tompo fa fanompo-tsampy izany. Natiako mamiko aza ny papako izay efa maty sy ny zokolahy anankiray izay efa maty, maty tanora lay zokolahy, satria izy 20 taona tamin'izy maty, ary izako 20 taona tamin'izany. Ry havana, na dia nalahelo mafy ara, na dia hoe tiako toy ny inona aza ny papako sy ny zokolahy, dia tsy azoko atao ny miresaka amin'izy ireo, satria efa maty. Araka ny tenin'Andriamanitra efa nambarako teto ihany ao amin'ny bokin'ny Mpitoriteny 7, oka ianao no amaky izany, nefa ny oraisiko kely ihany eo amin'ny
andiny manamarina izany satria mety misy olona tsy mandray baiboly ary tsy mamaky baiboly ato. Ka horaisiko ny teny amarin ny tompo tsara ny teny tiany ampifoazana antsika tompoko, ampifoazana antsika mba tsy ho any amin'ny afobe isika. Ovakiko iteny io dia rehefa avy eo aho hijoro vavolombelona. Ao amin'ny boky ny Mpitoroteny toko 7 horaisitsika amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no zava-dratsy amin'izay rehetra atao ety ambanin'ny masoandro. Zavatra iray ihany no manjo ny olona rehetra, sady feno faharatsiana ny fony zanak'olombelona, ka adalàna no ao ampony amin'ny andro iainany. Ary rehefa afaka izany dia ho any amin'ny maty izy. Fa ho an'izay voaisa ho namany velona kosa dia mbola misy antenaina. Fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Fantatry ny velona matsy fa ho faty izy. Fa ny maty kosa dia tsy mahalala na inona na inona, ary tsy misy valim-pitia ho azy intsony, satria adino ny fahatserovana azy, na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara intsony mandrakizay izy amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Amen. Ry havana mazava tsara, tsy manana anjara intsony ny olona maty amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Rehefa maty dia maty, tsy malala na inona intsony, fa ny velona hoy ny tenin'Andriamanitra no mbola azo antenaina. Ry havana, na ny fitiavan'ilay maty ara dia efa lasa avokoa izany. Tsisy intsony ny anjarany ety ambanin'ny masoandro, izany hoe ety ambonin'ny tany izany. Tsisy intsony. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Izany hoe ny alika dia fantatsika tsara fa tsy mahery noho ny liona. Nefa n'izany, rehefa maty ny liona na dia mahery toy ny inona ara, dia tsisy dikany intsony izany. Fa ny alika velona, io zany no mbola ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsara noho ny liona maty. Ry havana, isika olombelona dia toy izany koa. Isika velona mbola manana fanantenana, fa ny maty dia tsisy fanantenana intsony. Mila mitandrina tompoko, fa ny devoly no miditra antsehatra raha ohatra isika ka mbola mivavaka sy miresaka amin'ny maty. Amen. Ry havana hijoro vavolombelona ako. Tamin'ny taona lasa, tamin'ny volana Jona, tamin'ny taona lasa izany, dia nampanofiay ny tompo. Dia ny nofy zany nampahafantary ny tompo ahy dia nisy olona anankiray, ramatoa anankiray. Maty ny papan'io ramatoa io, izany hoe fantako tsara zany ilay ramatoa. Dia no ny aveo zany tao anatin'ny nofy dia noentin'ny tompo izany ny fanaiko tonga teo anilan'io ramatoa io. Hitako zany io ramatoa io teo ambony fandriana. Dia noho ny efa hitako zany izy io teo ambony fandriana, dia ny nametrahany tompo ahy zany nahita tsara ny zavatra niseho dia ny fanahiko izany hitako zany zako teo akaikin'ilay ramatoa eo ambony fandriana. Dia mipetraka zany mijery azy eo amin'ny akavanako zany ilay ramatoa zany. Matory zany izy io, zany hoe matory zany fa tsy mikipy zany ny masony, fa ny paozy zany dia ohatran'ny olona hoe matory eo ambony fandriana. Dia veto amin'ny akaviako izany hitako zany misy olona mipetraka amin'ny seza, izany hoe ilay papan'ilay ramatoa io, izany hoe ny papany efa maty zany io hitako mipetraka teo ambony seza izany teo amin'ny akaviako.
dia ny paoziny ilay ramatoa zany mitodika izy zany amin'ny côté ankavia, manambara izany fa mijery izy zany hoe miresaka zany amin'ilay maty mipetraka eo amin'ny seza akaikikaiky zany hoe manandrify ny loham-pandrinany izany. Ry havana, ny zavatra hitako noho ny mipetraka teo aho zany eo ambon'ilay fandriana zany eo akaikin'ilay ramatoa araka nambarako teo, dia hitako zany eo aloha amin'ny ankavia alolo-kely zany atongom-pandriana io zany misy ohatran'ireny kômôdy fametrahana lamba ireny zany, dia eo ambon'ilay kômôdy zany misy vorondolo ngezabe anankiray, dia velona io vorondolo io, dia ilay vorondolo zany mijery manatrika ny misy zany alay ramatoa, dia eo ambon'ny lohany ilay ramatoa koa, zany hoe tsy mipetaka amin'ny lohany izany fa eo ambon'ny akaikin'ny lohany izany misy vorondolo anankiray koa, dia velona koa zany io vorondolo io. Ry havana, ilay ramatoa dia miboridana tanteraka, ary tamin'io nofy io zany zako dia natahotra satria ny fijerin'ilay vorondolo zany dia tena hoe ratsy, tena ratsy zany ny fijeriny, ary ilay efitra izany izay nitondrasan'ny tompo ahy dia maizina zany ilay toerana misy alay ramatoa. Ry havana, ilay ramatoa dia hitako hoe ohatrany hoe mitapifipify amiko, ary tsapa izany fa tena hoe olona miresaka amin'ny maty ilay ramatoa. Ry havana, izany mihitsy mila mitandrina isika tompoko, fa ny firesahana amin'ny maty dia nampahafantary ny fanahy masina izany ao anatin'io nofy io izay naseho any tamiko, fa toy ny olona mpamosavy. Ry havana, na iza ianao mbola miresaka amin'ny maty dia toy izany ny ao anatin'ny fanahinao. Izay ilay fanahy, ny fanahin'ilay ramatoa no nasehoany fanahy masina tamiko, no nasehoany tompo tamiko. Olona miboridana no hitako, tsy miakanjo, ary ny volo dia tsy voavoatra. Ry havana, ao anatin'ny aizina ary vorondolo ngezabe no eo ambony kômôdy fametrahana entana, ary koa anankiray eo akaikin'ny lohany. Ry havana, isan-tana no miditra an-tsehatra, ary efa voafatotra ny fanahin'ny olona anankiray na iza olona mbola miresaka amin'ny maty. Ry havana, io ramatoa io dia olona madio, zany hoe ny fitafiny andavanandro izany amin'ny fiainany dia mbola manao fitafiana jezebela, fa madio izany ny fitafiny, zany hoe tsy hoe maloto akory. Ny ambarako eto dia fitafiana tsy mendrika an'Andriamanitra, fa madio hoe sasana izany ilay lamba, fa tsy hoe akory hoe akanjo maloto no anaovany, fa ny fanahy dia mbola maloto, ary koa ny fitafiana jezebela dia efa nambarako teto fa maloto. Ka mila isika tompoko miomana ary miverina amin'ny Jesosy. Raha zatra ianao manonona foana hoe Andriamanitra sy ny razana rehefa mivavaka, dia mibeba, miala amin'izany, ary raha mbola mieritreritra ianao hoe mamaly anao, raha ohatra ka efa maty ny mamanao na ny bebeanao na mipaita-po aminao na iza na zanakanao ary, dia mieritreritra anao miteny aminao izy ireo, tsy atompoko, mibeba fa ho avy Jesosy, fa isan-tana no maka endrika an'ireo havana izay maty, isan-tana no maka endrika satria mpangalatra izy, fa devoly ireny fa tsy ny olona havantsika efa maty intsony. Ry hava malala, mifoaza
fa kely sisa dia ho avy ny tompo miova. Dia mbola misy ny fotoana fa misy aneny afobe, fa tsy tian'Andriamanitra isika no hoany, ka miverena amin'ny tompo Andriamanitra mahery dia mbola miantso izy, dia mbola mampifo antsika izy. Ry havana izay nenio, fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapony Jesosy Tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.